tonga soa eto amin'ny fandaharana indray sika androany mpitsara eo aniva ministera fitsarana no hitondra fanazavana mahakasika ny fahafahana arahana fepetra na ny libération conditionnelle. Dia faly miaraba ny mpanaraka ny fandaharana sosolalàna eto amin'ny televisiona malagasy. Inona moa ny atao hoe libération conditionnelle? Ny fahafahana arahana fepetra na ny libération conditionnelle dia fampiantonana ny fanatanterahany olona iray ny saziny rehefa voapofo fa tsara fitondratena izy nandritra ny fanatanterahany an'izay saziny izay ary voamarina fa azo antoka ny fiverenany any amin'ny fiarahamonina. Misy lalàna mifehy ny fahafahana arahana fepetra na ny libération conditionnelle. Ny fehezan-dalàna momba ny paikady heloka ao amin'ny andininy fa 470 hatramin'ny fa 870 sy ny didim-panjakana laharana fa 5 tsipika 2.7 tamin'ny 5 oktobra 5 izay mandrindra ny fahafahana arahana fepetra. Izavy ireo afaka misitraka ny fivoahana arahana fepetra. Ireo voafonja rehetra izay misazy ka nahazo didim-pitsarana raikitra, izany hoe didim-pitsarana izay tsy azo anaovana fampakarana na fandravana intsony. Raha toa moa ka nanao fampakarana na fandravana ilay mpangataka dia mila manao taratasy fanatsoahana an'izay fampakarana na fandravana nataon'izay izy vao afaka misitraka ny fahafahana arahana fepetra. Inona avy ireo fepetra amin'izany libération conditionnelle izany? Fepetra roa no takiana ka ny fepetra voalohany dia mifamatotra amin'ny isan'ny sazy izay vitan'ilay mpangataka ary ny fepetra faharoa kosa dia mifamatotra amin'ny fahatsarany fitondrantenany nandritra ny fotoana izay nanatanterahany an'izay saziny izay. Amin'ireo fahafahana arahana fepetra ireo dia misy sokajy telo ireo voafonja. Ho an'ny fepetra voalohany dia misy sokajy telo mila avahana tsara. Ny sokajy voalohany dia mikasika ireo izay tsy mbola nisazy na koa hoe délinquant primaire moa zany amin'ny teny frantsay. Izy ireo moa zany dia voasambany teo amin'ny fiainany no nisazy no nanao fandikan-dalàna dia nosaziany fitsarana. Tranga roa no mety iseho raha toa ka nisaziany fitsarana sazy latsaky ny enim-bolana hatrany maizina izy dia mila mahavita 3 volana amin'ny saziny. Raha toa kosa ka mihoatra ny enim-bolana ny sazy izay nomeny fitsarana ifainy dia mila mahavita ny atsasaka io saziny io izy. Ny sokajy faharoa kosa dia ireo mpamerikeloka na koa hoe récidiviste amin'ny teny vahiny. Izy ireo kosa dia efa nisazy ary namerina nanao fandikan-dalàna indray taty aoriana dia nosaziany fitsarana. Tranga roa ihany koa no mety iseho. Raha toa ka nisaziany fitsarana sazy latsaky ny 6 volana hatrany maizina izy dia mila mahavita enim-bolana amin'ny saziny. Raha toa kosa ka mihoatra ny 6 volana ny sazy izay nomeny fitsarana efainy dia mila mahavita ny roapahatelony amin'ny saziny io izy. Ny sokajy fahatelo farany kosa dia ireo izay nisaziany fitsarana sazy anterivozina mandra-pahafaty na koa hoe travaux forcés à perpétuité zany. Izy ireo kosa dia mila mahavita ny 5 taona amin'ny saziny vao afaka misitraka ny fahafahana arahana fepetra. Marihana moa fa mety hijery masotsivana hafa ankoatra fepetra voalaza ireo ny ministera fitsarana rehefa mandinika ny fangatahana fahafahana arahana fepetra ka ao anatin'izany ny rehefin'ny fandikan-dalàna izay nataon'ilay mpangataka na koa hoe degré de gravité de l'infraction zany na koa ny fifandraisan'ilay heloka na fandikan-dalàna nataony amin'ny politika arakeloka na ny politique pénale izay volavolaina ety anivon'ny ministeran'ny fitsarana. Inona avy ireo taratasy ilaina amin'ny fangatahana fahafahana arahana fepetra? Voalohany indrindra ny fangatahana izay ataon'ilay olona misazy.
Ary raha ny ambaratonga-pahefana izay andinika an'izay fangatahana izay kosa dia ao aloha ny lehibean'ny fonja izay ifonjan'ilay mpangataka. Ary tsara manamarika fa ny lehibean'ny fonja sy ireo mpiara-miasa aminy rehefa mahita fa nahafen'ny fepetra takiany lalàna ireo misazy dia izy avy hatrany no mandrafitra ireo atota-taratasy mikasika izay fangatahana fahafahana arahana fepetra izay ary ampiarahany amin'io fangatahana io zany ny taratasy milaza ny famonjana na ny fisazian'ilay olona zany na koa atao hoe extrait du registre d'écrou miaraka amin'ny taratasy milazalaza ilay mpangataka zany mikasika an'ilay mpangataka na koa hoe fiche de demande de libération conditionnelle. Ary ao moa zany no ahitana ny fitondrantenan'ilay mpangataka raha toa ka nandika ny tsy mpifehezana teo anivon'ny fonja izy dia ahitana ny fepetra ny raisina mifandraika amin'izay na koa ny atao hoe relevé des mesures disciplinaires. Manome ny fanapahan-keviny lehibe amin'ny fonja ary mampita ny atota-taratasy any amin'ny tony mpampanolo-lalàna ao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany izay misy ny fonja. Ny tony mpampanolo-lalàna indray avy eo no manampy ny atota-taratasy amin'ny taratasy tany-satsazy laharana faharoa na ny bulletin numéro 2 an'ilay mpangataka zany miaraka amin'ny dika mitovin'ilay didim-pitsarana izay nanameloka azy raha toa ka eloka tsotra na délit ilay eloka nataony. Ary manome heviny ihany koa ny tony mpampanolo-lalàna ary mandefa ireo atota-taratasy any amin'ny tony mpampanolo ambony ao amin'ny fitsarana ambony zany izay misy ny fitsarana ambaratonga voalohany. Mpanoha ambony indray avy eo no manampy ilay atota-taratasy amin'ny dika mitovy ny didim-pitsarana izay nanameloka ilay mpangataka raha toa ka eloka behivava na crime ny eloka izay nataon'ilay mpangataka. Ary rehefa avy manome fanapahan-keviny izy na zany hoe manaika na mandala fangatahana avis favorable ou défavorable raha amin'ny teny vahiny dia mampita avy hatrany ny atota-taratasy aty amin'ny ministeran'ny fitsarana. Ny fitsarana no mandray ny fanapahana avy eo. Fitsarana kosa avy eo no mamoaka didim-pitondrana izay mandà na manaika ilay fangatahana. Ary io didim-pitondrana io no alefany amin'ny fonja ho fampahafantarana ilay mpangataka. Inona ny andraikitry ny olona nahazo fahafahana arahana fepetra? Ny olona iray izay mahazo fahafahana arahana fepetra dia mahazo carnet fanaraha-maso izay tsy maintsy entiny tombohana isam-bolana eny amin'ny manam-pahefana akaiky azy. Na io zany eny anivon'ny polisy pirenena na eny anivon'ny gendarmerie pirenena na eny amin'ny ben'ny tanàna ao anatin'ny farim-piadidiana izay misy ny fonenany. Marihana moa fa io didim-pitondrana io dia azo foanana ho toy ny tsy misy amin'ny hoavy na koa hoe révoqué à tout moment raha toa ka nanao fandikan-dalàna vaovao na nanao fitondran-tena tsy mendrika ilay nahazo izany ao anatin'ny fotoana tokony hanatanterahany ny ambitsaziny. Ary amin'izay fotoana izay raha vao marina fa meloka izy dia mila manatanteraka an'io ambitsaziny io miaraka amin'ilay sazy vaovao izay miandry azy vokatry ny fandikan-dalàna vaovao izay nataony. Mbola afaka mamerina ny fangatahana ve ny olona izay nilavina ny fangatahany? Ny olona iray kosa izay tsy nahazo fahafahana arahana fepetra dia manana zo amerina ny fangatahany enim-bolana aty aorian'ny nahafantarany ilay didim-pitondrana izay nandà ny fangatahana fahafahana arahana fepetra izay nataony.
Ety Ampamarana dia maneho fisaorana ireo tompon'andraikitra eto anivon'ny Ministera ny Fitsarana sy ny Televiziona Malagasy izay nanatotosana izao fandaharana izao ary nanome sehatra malalaka na ahafahana inzara sy nampahafantatra ny mombamomba ny fahafahana arahana fepetra ary dia mametraka ny velo mahafinaritra atsika rehetra mpanaraka ny fandaharana zo sy lalàna eto amin'ny Televiziona Malagasy. Efa narahantsika teto tamin'ny herin'ny fanazavan'ny tompon'andraikitra iray avy amin'ny sampandrarahany fananantany momba ny fifidianan'ny fiangonana tany ka ny resahany tamin'izany ny dingana rahina amin'ny famindrana ireo tany hanaovana fiangonana ny fahazahoan'ny fiangonana tany amin'ny alalan'ny tany mpanjakana zomidy ny tokony ataon'ny fiangonana alohan'ny anapahany hevitra fa hividy tany. Miarahaba ny vahoaka malagasy rehetra izay manaraka ny TVM amin'izao alina izao. Manao an'indray raha ohatra ka olon-tsotra no hividianan'ny fiangonana tany izany hoe efa tany vita titra na kadasitra na karatany. Ankoatra ny fangatana tany amin'ny fanjakana dia afaka aminao fifanarana amin'ny vantana amin'ny olon-tsotra na fikambanana ihany koa ny fiangonana raha te hahazo izany tany izany. Ka ireto no azahoan'ny fiangonana ny tany: fifampivarotana, fanolorana, fifanakalozana ary mety koa azo avy amin'ny alalan'ny didy mpitsarana. Araka ny voalazan'ny lalàna, ny tany misy ny fiangonana ivavahana miampy an'ilay 10 metatra ifamahizivezena dia soratana avy hatrany amin'ny fanjakana malagasy satria io tany io dia tsisy manakana mihitsy ny hoe irakoto na irabe hiditra ao anatin'ny fiangonana iray dia amaha isitrahany daolobe an'ilay tany atsotsika hoe domaine public dia izay no mahatonga le izy hoe tsy maintsy soratana amin'ny fanjakana malagasy. Ary tsy azo ny fiangonana midy intsony io tany io ka raha misy faravan'ny fiangonana iray any aoriana any dia mijanona ho fanana amin'ny fanjakana ny tany. Izany moa dia voalazany 2/420 amin'ilay diditsy volana laharana faharoa 12 tsipika 17 izay voalazako tany aloha tany. Fa ilay tany hafa rehetra kosa dia mijanona ho fanana fiangonana mahadiodio ka azony amidy na atakalo. Ao indray ny dingana rahina raha toa ka tany misy ny vatatranam-piangonana no karakaraina. Ny voalohany dia mijery ny mahatompony tany an'ilay mpivarotra na ilay mpanolotra. Ny taratasy ilaina amin'izay dia ny certificat de situation juridique, ny taratasy fandovana, ny fananana boky tany sy ny sisa sy ny sisa. Dia ny tompony andraikitra amin'izay moa dia ny fiangonana. Ny zavatra atao faharoa dia ny fifanarana. Ilaina ny fanaovana ny taratasy fifampivarotana na taratasy fanolorana na didim-pitsarana. Dia ny tompony andraikitra dia ny solotena fiangonana izay nomeny filohan'ny fiangonana fahefana. Ny zavatra atao fahatelo dia ny fanolorana ho an'ny fanjakana ilay tany misy ny vatatrano fiangonana. Eto moa ny taratasy ilaina dia ny taratasy fanolorana. Dia ny tompony andraikitra amin'izay kosa dia ny solotena fiangonana na hazo fanomeza pahefana. Ny zavatra atao faefatra dia ny fakatoavana na visa any amin'ny ministera misahana ny fitantanam-bolam-panjakana. Dia ny taratasy ilaina eto moa zany dia ireo taratasy rehetra voalaza teo aloha ireo. Ny tompony andraikitra misahana an'izany moa dia ny ministera ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanajariana ny tany. Ka rehefa manaiky an'ilay fanomezana an'ilay tany ny fanjakana dia atao ilay arrêté de mise à la disposition gratuite. Ka ny tompony andraikitra amin'izay koa dia ny ministera ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanajariana ny tany. Ny zavatra atao fahenina dia manao famindrana na ny mutation amin'ny fanjakana malagasy an'ilay tany ary manoratra ao anaty boky tany. Izy io moa dia tenenina hoe ny fiangonana F no mampiasa an'io tany io fa ny tany kosa dia misoratra amin'ny fanjakana malagasy.
dia ny taratasy ilaina eto moa dia ireo atota taratasy rehetrarehetra teo amin'ny dingana izay narahana rehetra teo aloha. Dia ny tompona andraikitra amin'izany dia ny fiangonana, ary ny dingana farany dia mahazo boky amin'izay ilay fiangonana. Ka ny boky azo ny fiangonana eto moa dia ilay tsika hoe boky manokana na titre spécial araka ny voalazan'ny 14 am'izao ny didy tsy volana laharana 10 tsipika 7 am'zato. Ka ny tompona andraikitra eto amin'izay kosa dia ny tsapan-drarahan'ny fananantany. Ahoana indray ny dingana raina amin'ny fanoratana ireo tany hanaovan'ny fiangonana fiarina toy ny sekoly, topitsaboana sy ny sisa sy ny sisa. Araka nefa noteneniko tany aloha moa zany dia ireo tany hafa rehetra ireo dia azo ny fiangonana amidy nanaovana fifampirarahana samihafa satria dia misoratra ny fiangonana matiodio. Ireto avy ary ny zavatra atao amin'izay. Ny voalohany dia mijery ny mahatompony tany an'ilay mpivarotra na ilay mpanolotra. Dia ny taratasy ilaina eto moa dia ny certificat de situation juridique, ny taratasy fandovana, ny fananana pokotany sy ny sisa sy ny sisa. Ka ny tompona andraikitra amin'izay moa zany dia ny fiangonana. Ny zavatra atao faharoa kosa dia ny fifanarana, ary io fifanarana io dia na io taratasy fifampivarotana, na io taratasy fanolorana, na io didim-pitsarana. Ka rehefa vita izay zavatra izay dia arotsaka any amin'ny hetra, ny hetra izay tokony aloha mifanaraka amin'izay taratasy fifanarana ny fanaovan'ny fiangonana sy ilay olona ny fanaraka tamin'izay. Ka ny tompona andraikitra eto moa zany dia ny solotena fiangonana izay nahazo ny fanomezam-pahefana avy amin'ny filohan'ny fiangonana. Ny zavatra atao fahatelo dia manao ny famindranana ny mutation amin'ny anaran'ny fiangonana matiodio. Ny taratasy ilaina amin'izay moa dia ny atota taratasy rehetra izay natao teo aloha. Dia ny tompona andraikitra moa zany dia ny fiangonana, ary ny farany kosa dia ny fandraisana ny bokotany. Dia ny tompona andraikitra amin'izay moa dia mbola ny fiangonana ihany. Aiza no afaka anaovan'ny fiangonana ny acte de vente raha olon-tsotra no hividianan'ny tany? Raha latsaka ny 5 tapitrisa ariary ny vidin'ny tany dia azo atao eny amin'ny commune, na koa afaka atao eny amin'ny chef d'arrondissement administratif na atsotsika mahazatra hoe délégué ny taratasy fifampivarotana. Fa raha ohatra ka mihoatra ny 5 tapitrisa ariary ny vidin'ny tany dia tsy maintsy atao eny amin'ny notera ilay taratasy fifampivarotana. Dia mila fatarina ihany koa hoe iza marina ny tena tompon'ny tany. Raha ohatra moa ka tsy ilay tompon'ny tany no mivarotra amin'ny fiangonana fa misy olo-kafa, dia mila laina izay taratasy rehetrarehetra manamarina fa hoe tena misy ifandrohizany amin'ilay olona mivarotra ny mahatompony azy an'ilay tany. Ohatra io mety hoe taratasy fandovana, na taratasy fizarana, na taratasy fanolorana. Dia mila fatarina ihany koa hoe efa ampitaona araka ny voalazan'ny lalàna ve ilay olona. Zany ampitaona zany moa raha ohatra ka no fifanarahana dia tsy maintsy olona 20 taona. Raha ohatra ka tsy ampitaona ilay olona hivarotra an'ilay tany amin'ny fiangonana dia mila takiana ny ordonnance de vente des biens des mineurs, izay io taratasy io moa zany dia avoakan'ny tribunal. Dia mila fatarina ihany koa hoe manana boky titre na kadastra na karatany ilay olona. Dia mila jerena tsara ihany koa hoe misy vesatra ve voasoratra ao anatin'ilay tany satria raha izay mantsiny dia mila fatarina hoe io ary fa misy antom-bola amin'ny banky na hypothèque ilay tany. Dia alohan'izay zany dia mila esorina aloha io vesatra io, dia izay vao manao fifanarana ilay fiangonana sy ilay olon-tsotra. Dia mila fatarina ihany koa sao dia mba misy saisie immobilière io na misy commandement au fin de saisie immobilière ilay tany. Raha tsy zany mantsy dia lasa miditriditra fahatany ilay fiangonana ka mety atahorana ho very vola. Dia mila esorina ilay vesatra amin'ilay tany izay vao mividy tany ilay fiangonana. Afaka mividy tany vita karatany ve ny fiangonana? Antitraterina fa ny fiangonana dia ohatrany hoe fikambanana.
ka noho izany a raha araka ny voalaza izay mikasika ny karatany moa dia ny fikambanana dia tsy mahazo manana karatany fa ny olon-tsotra ihany a no manana karatany. Vokatr'izay zany a raha ohatra ka karatany a ilay tany a novidin'ny fiangonana dia tsy maintsy a avadika ho titre io karatany io, na ilay fiangonana raha ohatra ka nanaiky ilay fiangonana hoe tsy maninona fa izahay no ikarakara ny famadihana ny karatany ho titre, na hoe ozy izy le fiangonana avadio titre aloha ilay karatanareo dia izay izahay izay vao hividy an'ilay tany. Dia eto zany dia andro santerina etoana fa hoe tsy maintsy avadika titre aloha ilay karatany izay vao misitraka ny zony amin'ilay fividianana sy fikarakarana an'ilay tany eo amin'ny anarany ny fiangonana. Manahoana indray ny momba ireo tany nampiasan'ny fiangonana maharitra efa ela nefa tsy fantany tena tompony. Ny dingana aranana ny paikady ataontsika amin'izay moa dia ny prescription acquisitive. Io tany io moa dia natokana ho an'ny tany efa vita titre na kadastra amin'ny anaran'olon-tsotra ary izy io dia tsy tamim-panjakana. Ny tamim-panjakana dia tsy azo atao prescription acquisitive satria ny zo amin'ny fanjakana na ny droit amin'ny fanjakana amin'ny taniny dia tsy prescrit na oviana fa amin'ny fanjakana foana mandrakizay ny tany izay efa misoratra amin'ny fanjakana. Fa ity moa zany dia tsy hita amin'ny fiangonana ny tompon'ilay tany ary nanao fikarohana be dia be izy kanefa tsy hitany hoe aveza io tany io dia tsy manana tota taratasy izy na koa hoe natolotra ilay olobe tamin'izany fotoana zany le tany dia verina anjavona miaraka tamin'ilay olobe le tany dia tsy hitany amin'izay izay fomba hikarakarana le tany. Dia eto dia ny dingan'ny prescription acquisitive no ataon'ny fiangonana ka io tany io zany dia efa nampiasain'ny fiangonana nandritra ny 20 taona farafahakeliny dia tsy nisy olana nelingelina azy mihitsiny tamin'ny fisitrahana an'ilay tany ary hita pabe maso ny fanametisa amin'ny laly izay nataon'ny fiangonana teo amboniny. Dia eto zany dia manao ny dingan'ny prescription acquisitive ilay fiangonana. Inona ny dingana raina amin'izany? Ny dingana rana amin'izany moa dia manatana amin'ny fitsarana mangataka an'ilay ordonnance de constatation de mise en valeur ilay fiangonana. Rehefa vita izay dia manao ny fidinana ifotony ny sampandrarahany fananantany satria ny tribunal moa zany no nandidy azy andeha hijery ny toerana ary mijery izay zava-misy rehetra eo ambonin'ilay tany izany hoe ilay fanametisa amin'ny laly izay nataon'ny fiangonana sy ny zavatra misy marina eny atoerana. Dia rehefa vita izay dia alefa ny sampandrarahany fananantany any amin'ny tribunal ny taratasy-nady rehetrarehetra sy ny PV sy ny izay zavatra rehetra mahakasika an'izay dia mamoaka ny didim-pitsarana ny fitsarana hoe omena hositrahan'ilay fiangonana ilay tany hoe hosoratana amin'ilay fiangonana na tsy. Dia rehefa vita moa izay dia afindra ny sampandrarahany fananantany amin'ny anaran'ilay fiangonana ilay tany. Misy kosa ny olona izay namen'ny olobe tao amin'ny fiangonana taratasy hoe ao fa omenay anareo maimaim-poana io tany io. Le olobe nanolotra nefany dia nanolotra fotsiny amin'ny taratasy kely na petit papier ozy tsikany dia tsy fantatra marina hoe anazy sa tsy anazy le tany. Jerevana ny any amin'ny karatany mbola tsisy anina fa ny fiangonana tonga dia nomorona teo. Jerevana ny any amin'ny guichet foncier zany mbola tsisy karatany teo amboniny. Dia jerevana ihany koa any amin'ny sampandrarahany fananantany fa mbola tsisy misoratra nanomizana amin'izy ilay tany. Dia ny zavatra atao amin'ny fiangonana amin'izay moa dia mangataka tany araka ny fangatana tamin'ny mpanjakana. Andro santerina etoana fa ilay tany izay misy mifantatran'ny fiangonana sy ilay 10 metra manodidina izay ataontsika hoe tour d'échelle ifamezivezena dia tsy maintsy soratana amin'ny fanjakana malagasy satria domaine public ka mise à arrêté de mise à la disposition gratuite no atao amin'izay dia omena hositrahan'ny fiangonana maimaim-poana iny tany iny. Fa ilay tany hafa kosa izay hisitrahan'ny fiangonana anaovany asa fiarina
na familena na fiompiana na fianarana na fitsaboana sinsisa iny kosa dia misoratra ho amin'ny fiangonana matetio ka dia manana boky titra misoratra amin'ny fiangonana matetio fiangonana makasika izay ilay misoratra amin'ny fanjakana malagasy kosa dia hafa mangataka titra spécial ho azo manokana ny fiangonana. Dia izay ary ny fandaharantsika androany dia misaotra antsika rehetra izay manaraka ny televiziona malagasy anatokantrano any ary misaotra ny mpikarakara fandaharana makasitraka indrindra tompoko. Tanino, mailamina ncerino, sangatria misy mandravatanino, tsisy raha matetrano, ambisegnano mampiasa tany ampilaminana, mandova magnaradalagna mivadiky vôle, sorata amin'ny agnaranano, tanino, ataova magnaradalagna tsy anignenano, sorata amin'ny agnaranano, vazofanagnano, alevo ny karatany magnamarigny zofanino, azamavos biro, namako azamavos biro, avakwe azamavos biro, fabiro tsy mihinagna azamavos biro, namakwe azamavos biro, avakwe azamavos biro, fabiro tsy mafaty anao atova vavolombelogna agnatiny zegny olobe amin'ny tanagna natany fampoliagna natany nohajariagna nataninao efa ela na mivilla nambany volo angala taratasy tade mangala karatany vale mandiana amin'ny bureau communal fagnamaragna sorata amin'ny agnarananao tanino atova magnaradalagna tsy anignenanao sorata amin'ny agnarananao vazofanagnanao azamavos biro, namakwe azamavos biro, avakwe azamavos biro, fabiro tsy mihinagna azamavos biro, namakwe azamavos biro, avakwe azamavos biro, fabiro tsy mafaty anao azamavos biro, fabiro tsy mihinagna azamavos biro, namakwe azamavos biro, avakwe azamavos biro, fabiro tsy mafaty anao atsika mbany vôlo matetiky voankatramo tsy vitsy ny mitaregny satria voarava tany koa fa misy ny manahiragna kaza misalasala magnatogno biro ifotony fanagnantany anao azamavos biro, namakwe azamavos biro, avakwe azamavos biro, fabiro tsy mihinagna azamavos biro, namakwe azamavos biro, avakwe azamavos biro, fabiro tsy mafaty anao azamavos biro, namakwe azamavos biro, avakwe azamavos biro, fabiro tsy mihinagna azamavos biro, namakwe azamavos biro, avakwe azamavos biro, fabiro tsy mafaty anao